Akatoky ny fetin'ny farantaontsika amin'izao fotoana izao fanomanana ny fetin'ny Noely ihany koa maro ny hetsika karakarainy eo anivon'ny FJKM Itosy toy izao ny andindiny. Efatra ariva ankehitriny mpino sy ireo tanàna mivavaka ao amin'ny FJKM Itosy tarihan'ny mpitandrina Ravelosoa Andriamamonjy Menjanahary Mikael. Noho ny fitombon'ny isan'ireo mpino dia voatery manatanteraka asa fanitarana amin'ny fiangonana ankehitriny. Nitetina 500 tapitrisa ariary ny asa fanitarana ka raha tamin'ny volana martsa lasa teo ny natomboka izany dia kasaina ho vita tanteraka atao anatin'ny roa taona. Amin'ny fankalazana ny fahatratraran'ny fiangonana FJKM Itosy ny fahadimapolo taonany dia maro ny fandahara-fotoana izay no manana ho amin'izany fa ty androany ity kosa dia natao andro anankiray ho an'ny taranaka rehetra na eto toerana na reo zanaka ny eteleza fetin'ny taranaka zany androany isehoany ao anatrehany Jehova ary mifondrana fanatitra izay mifandrina andrify amin'ny fanomezana izay mifanentana amin'ny misy sy azo atao eo am-pelantanana amin'ny nanomezany tany izay na Ravelosoa Menjanahary Mikael izay mifantana sy mitarika izao fitandremana eto Itosy zao ary nibo zao pilo fahadimapolo amby zato taona zao dia fahavalo Itosy sy izao fetin'ny taranaka izao faly izay pilo fahadimapolo amby zato taona ny fiangonana mandray ny tarana bebe ny fiangonana mandray ary faly ihany koa mandray izay voatsirambin'ny tanana nentin'ireo mpianakaviana tsiraray aminy ireo mariky ny fanohanan'izy ireo ny fantarana ny fiangonana. Ezaka isan-karazany ny fanomezan'ny mpino tanana no nentinanana izao asa fanitarana izao. Tao ny sakafo piraisana, rindran-kira ary rakitra. Tao koa ny fanomezana fitaovana fanamboaran-trano. Nandritra ny fotoam-pivavahana fankalazana ny fetin'ny taranaka ny alahady lasa teo no nangataha-pitahiana ho an'izao asa goavana izao.